Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompony izao rehetra izao. Mbola sarobidy amin'i Jesosy ianao napotika sy rava aza ny fiainanao. Izy indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tokony ho tadidintsika rehetra ity tenin'Andriamanitra voasoratra any Mateo 12:20 ity. Tsy ho tapahano ny volo tara-torotoro izy, ary tsy ho vonoiny ny lahan-jiro manentona, ambara-pamokany ny rariny ho mpandresy. Tenin'ny Isaia izy io izay manambara an'i Jesosy Kristy sy ny antom-pisiny. I Jesosy Kristy ilay raha mahita volo tara-torotoro dia tsy hanapaka. Ny volo tara zany dia tsy inona fa bararaty zany, izay efa potipotika, izay efa asa nitsakitsahan'ny olona, efa nampiasain'ny olona tamin'izay nampiasany azy teo dia efa simba. Fa ho Jesosy tsy ho tapahako io. Zany hoe mbola tena sarobidy aminy io, mbola ho kenakenainy, mbola ho amboariny, ho atsangany, anaovany zavatra vaovao indray. Dia tahaka izany koa ilay lahan-jiro manentona, tsy ho vonoin'i Jesosy Kristy ny lahan-jiro manentona. Ny jiro rehefa tsofina ny labozia dia misy an'ilay lahany iny, misy an'ilay entona miakatra, fa mbola misy mirehatra kely. Zany hoe efa tena ampavoana ny fahafatesana, fa mbola tsy vonoina, fa mbola ho arehitra, mbola misy programa mbola ampiasana an'io dia tsy vonoina. Mbola tena sarobidy aminy koa zany na dia iny jiro heverina hoe efa maty iny aza. Zany Jesosy Kristy ry havana. Ka tsy haiko izay zavatra lalovantsika. Indraindray tsika mahatsiaro ny fiainantsika hoe rava, potika. Mety ny fahasalamanao izany hoe tena simba tanteraka ny fahasalamako. Inona tsony ny fiainako fa rava, potika tanteraka. Mety simba ny tokantranonao, mety simba ny asanao, mety simba potika izay natsanga anao. Ary ny olona efa mandao anao miala aminao daholo. Mety ny fiainam-panahinao koa mety efa rava. Efa nandeha nijangajanga, nanao an'ity karazana faharatsiana rehetrarehetra ity ianao, ary tena mahatsiaro ny fiainanao mihitsy hoe rava, potika, lasa lavitra. Dia indraindray tsika miteny hoe ny olona moa atao in'ny olona tsony ho atao in'Andriamanitra inona tsony koa moa. Dia tena fahadiso-kevitra lehibe zany ry havana. Fa ny olona mety tsy mila anao intsony satria rava sy potika ianao. Ary mety heveriny hoe ratsy eo anivon'ny fiarahamonina, fa Andriamanitra tena no mifanohatra amin'izay. Tsy tonga avy antsony marina ozy fa ny mpanota. Zany hoe ilay olon-dratsy eo amin'ny fiarahamonina mihitsy ny nahatongavany hitaonan'ireny olona ireny ho antom-pisiana vaovao hibebaka. Ary zany isika io, tadidinao ve ny tantaran'ilay zanak'Adala, nandalo ny fananan'ny rainy tamin'ny filalaovan-dratsy sy ny faharatsiana rehetrarehetra tany. Ary efa tena nivadika biby mihitsy ny fiainany satria any anaty trano kisoa no mipetraka, ny sakafo fihinany kisoa no hohaniny. Fa rehefa tonga saina izy ka niverina, mbola niraisin'ilay rainy indray. Dia tadidinao koa ve ny tantaran'ilay vehivavy izay azon'ny olona nijangajanga. Efa tena teo ampavoana ny fahafatesana. Io ilay hoe lahan-jiro manentona. Efa mirangaranga ny olona mitorabato, hitorabato azy. Fa mbola no arovan'i Jesosy Kristy, nafahany, novonjeny, navelany eloka ilay vehivavy. Dia izay mihitsy Jesosy Kristy izay. Ary te hampahery anao androany amin'ny alalan'izao afatra izao. Fa matoa mbola ataon'Andriamanitra tonga eo anatrehanao izao afatra izao. Mbola tianao izy ary tiany ho tsapanao. Fa mbola tena sarobidy aminy ianao. Rehefa vaky ny vazy dia mety hisy olona iteny manao hoe rofy dia ariwany an-jaordira. Fa raha Jesosy Kristy kosa dia ozy manao hoe aleo raisina tsiraray daholo ilay pièce rehetrarehetra. Dia mbola ho atambany, ny dikan'izany mbola ho atsangany, mbola manana programa amin'io izy ny dikany. Dia tahaka izany koa ny fiainantsika ry havana. Mety tena efa rava sy potika fa tadidio. Raha entinao amin'i Jesosy Kristy mbola ho atsangany ary mbola misy fahariana vaovao azonao atao indray amin'izany fiainanao izany. Inona ny tokony ataonao? Ny tokony atao dia izao, ny miverina amin'Andriamanitra. Mivavaka dia miteny hoe Jesosy, rava sy potika ny fiainako. Zao ny faharavana sy fahasimbana. Kanefa dia reko tamin'ity anio ity fa tia ahy ianao. Mbola sarobidy aminao ny fiainako. Ary mbola vonina hanamboatra sy hananganahy ianao. Dia atolotro anao izay fiainako rava izay. Amboary, hatsangano. Omeo antom-pisiana vaovao indray aho. Dia ho hitanao fa tena mbola manana planina tsara be Andriamanitra. Aza mijanona ao anatin'ny fahalavonao ry havana. Aza mijanona ao anatin'ny fahampitena sy ny faharatsianao. Aza mijanona amin'io manalavitra an'Andriamanitra io. Fa miverena, aza manamelo tena. Fa manokatra ny tanany lehibe ho anao Andriamanitra an'io. Ary milaza aminao hoe vonina indray ianao fa izay manantona tsy mba misy ho laviko mihitsy. Ary vonina nome antom-pisiana vaovao anao
ka na dia miala aminao sy mandao anao ary ny olona manilika anao, za vonina indray ianao satria sarobidy amiko ianao. Tena sarobidy aminy ianao ary nandatsahana ny rano teo ambony azy fijaliana koa tsy tiany ho very ary zany ny antony mbola hiantsony ianao andreo hiverina aminy. Aza matahotra fa miverena. Vonina indray ianao ilay rainao. Ho an'Andriamanitra ry rano ny voninahitra. Amen.